Ebena hoe dia tsy atonony dia tsy maintsy hoe zarazaraina ilay vaga amin'izay mba samy mahenoheno sy mandray izay tandrifany daholo. Fa tsy hoe te ampipetraka nareo amin'ny tany akory izany. Fa tsy atonontsika dia ao afa mbola misy fa ezahantsika hoe zaraina izay zavatra tena tokony mila zaraintsika. Ho fantatrana rehetra mahakasika an'ilay hoe métier du web sy assistance virtuelle. I Satiana ianarako fondatrice ny Libertoire dia manatrika antsika aty ihany koa Black Nadia Mpivady anisany misehatra ao anatin'izay hoe tontolon'ny asa en ligne izay. Libertoire zany aloha nahafantarana anay dia centre de formation mampianatra sy manofana ny olona momba ny métier du web sy ny assistance virtuelle. Misy slide kely izy afahako manazava sy directive kely ho antsika. Maîtrisez les métiers du web et vendez vos compétences à l'international. Ny titre an'ilay conférence antsika androany zany dia hoe andao maîtriser ny tout ce qui est asa en ligne na ny métier du web dia afaka mivarotra an'izay fahaizan'izay à l'international afa-tsy hoe eto Madagascar ihany. Inona moa zany no atao hoe métier du web? Métier du web, ce sont les différents métiers que nous pouvons faire sur Internet et en ligne sans besoin d'une présence physique. Ny atao hoe métier du web zany dia ireo karazana asa afaka atao amin'ny internet na hoe afaka atao en ligne araka ny fahalalantsika azy izay tsy mila ny présence physique anareo. Tsy voatery zany nareo hoe tonga eo miasa ao miditra birao fa na ao an-trano ihany ary nareo na eto Antananarivo ihany ary nareo miasa fa sur internet ary ny entreprise iasana entreprise any ivelany. Zay no avantagen'ilay hoe métier du web. Dia nanome exemple areo hoe ohatra développeur web zao dia efa métier du web satria ao an-trano ihany izy no micréer site internet. Misy ihany koa ny rédacteur, misy ny designer, misy ny community manager, misy ny téléprospecteur, misy ny modérateur, misy ny vendeur. Ireo zany karazana asa zao ohatra afaka atao sur internet daholo. Zany hoe tsy mila nareo mandeha makany amin'ilay société vao afaka manao an'ilay asa fa afaka hoe mijanona ao an-trano nareo manao anazy. Modérateur zany angamba haintsika rehetra. Ohatra fotsiny hoe raha ao page Libertoire nareo mandefa message dia tsy hoe zany amaly an'ilay message efa manjatony ao fa misy olona karamaina amaly message sy amaly commentaire dia zany ohatra ny atao hoe asana modérateur. Dia zay zavatra zay zao afaka atao en ligne satria tsy voatery ilay olona mpamaly ampiasy commentaire hiasa ao amin'ny entreprisenay fa afaka izy hoe any an-trano ihany izy no manao an'ilay asa. Ohatra zany. Dia ohatr'izay zany zavatra afaka atao en ligne ny atao hoe métier du web. Misy ihany koa ny atao hoe assistana virtuel. Ny assistana virtuel indray dia c'est le fait d'assister une entreprise ou un entrepreneur à l'étranger mais à distance ou de façon virtuelle tout en restant chez soi. Ny atao hoe assistance virtuelle indray zany dia ianao miassister entreprise iray na chef d'entreprise iray na entrepreneur iray any ivelany nefa ianao eto Madagasikara ihany no miasa. Zany hoe manao an'izay karazana asa afaka atao à distance. Ohatra hoe tâche comptable, ohatra hoe tâche administrative, ohatra hoe resaka ressources humaines. Zany rehetra zany tsy voatery makany ianao fa ilay entreprise iasanao no any fa ianao eto ihany no miasa. Afaka hoe manao assistance personnelle ihany koa nareo hoe manao recherche ho an'ilay dirigeant. Ohatra ilay dirigeant miteny hoe ndana hicommande tsy haiko inona amin'ny AliExpress ohatra na hicommande zavatra amin'ny Amazon love comparaison de prix anazao dia ianareo dia efa afaka manao an'izay. Dia zay zany dia efa azo lazaina hoe ao anatin'ny tâche assistana virtuelle. Azonareo ve le misy? Azonareo tsara le hoe métier du web sy assistance virtuelle aloha hatreo. Zany hoe ny métier du web zany tsy le resaka hoe miklik dia mahazo vola na hoe mijery vidéo dia mahazo vola na manao copie-coller kely dia mahazo vola. Tsy izay zany le izy. Tsy zavatra mora fa tena hoe tena asa ohatry ny asa rehetra fotsiny fa ianao fotsiny hoe ao an-trano ianao miasa sur internet ianao miasa fa ny entreprise iasanao entreprise any ivelany. Donc zany tsy hoe tsotsotra ilay izy hoe asa en ligne malaza be dia hoe
dia hoe mahazo vola dia nefa hoe vous n'allez rien faire fa manao zavatra nareo miasa ohatra ny entreprise rehetra ihany fa ianareo eto ary ny entreprise asana entreprise any ivelany ao a pour qui ho an'iza zany izy avy no afaka manao an'izay asay voalohany manana compétence à fond ianao zany hoe manana zany ianao fahaiza manao anankiray azo amidy ohatra mahay mivarotra be ianao afaka ampiasainao iny fahaizanao mivarotra iny ho ana marque any ivelany ohatra exemple fotsiny zao raha ohatra hoe maka influenceur iray Christian zao ohatra mpiara-miasa aminay foana dia ny Christian zao influenceur dia ny olona miara-miantso any Christian olona eto Madagasikara daholo dia iny izy fa mivarotra le zavatra amidiny fa par contre afaka ohatra hoe i Christian hiara-iasa amina marque any ivelany dia i Christian indray zany no lasa mivarotra ho any zareo any ivelany manao influencing amin'ny olona any ivelany zany hoe ny fahaizanao zany afaka amidinao fa tsy eto Madagasikara fa amidinao any ivelany donc manana compétence iray azo amidy ianao exemple any andrasiko teo fa mety hoe mahay ohatra hoe mahay traduction mety mahay transcription zay ianareo fa manana compétence iray azo amidy ianareo faharoa vous maîtrisez une langue étrangère tokony mba mahay langue iray ianareo ankoatra ny teny gasy satria tsy ry zareo any ivelany mihitsy no andeha hianatra teny gasy raha hiara-iasa amintsika fa tsy maintsy tsika no mianatra an'ilay tenin-zareo dia na io français na io anglais na allemand na espagnol zay ianareo peu importe fa mila mahay langue anankiray fotsiny nareo ankoatra ny teny gasy dia en fonction an'izay avy eo no ahafahanareo mijery hoe pays francophone sa anglophone sa inona no ho vizenareo miankina amin'ilay langue anareo azonareo fahatelo tu sais naviguer sur internet zany hoe au moins nareo mba mahay mampiasa internet mahay manao recherche sur Google fa tsy hoe mamonjy mamelona ordi ihany akory fa tena hoe mahay manao recherche sur Google mahay mitape manao recherche sur Google reo critère telo reo no tena ilaina ahafahana miditra ao anatin'le sehatra mazava tsara ao anatin'ity asa ity dia misy foana ny lafitsarany dia misy foana ny lafiratsiny ny lafiratsiny zany aloha ny resahantsika voaloha eto ny inconvénient dia zapady indrindra tsy ingia zapady mba pasipasy kely omena ny ramosay manao maitsomaitso io zapady misy WhatsApp urgence zay ao dia inona avy ireo lafiratsiny zany raha miditra ao anatin'io asa io satria misy foana lafiratsiny dia misy foana lafitsarany voalohany pas d'assurance maladie zany hoe rehefa misehatra amin'ny asa en ligne ianareo miasa tena ao an-trano dia tsy misy assurance maladie sotra n'ilay mpiasan'ny orinasa zany nareo misy hostisy-kinafo sady rehefa marary dia toan'ny fiasana ny zavatra fa mianto-teninareo zay zany aloha dia efa lafiratsiny anankiray dia ianareo koa zany tsisy retraite assuré fa ianareo ihany no mandeha mandrotsaka ny retraite-nareo any amin'ny aro na any amin'ny havana na any amin'ny tsy fantatro fa tsy misy hoe société miantoka ny retraite-nareo zay zao lafiratsiny anankiray lafiratsiny faharoa vous êtes le seul responsable de la stabilité de votre emploi et votre image ino andikan'izany ianareo irery ihany no responsable ny mampandeha sy tsy mampandeha an'io asanareo io nareo na miasa amina entreprise anankiray tsy nareo ny andeha eritreritra hoe ahoana ny ampiatarako chiffre d'affaires an'ity entreprise ity fa mifantatrareo dia miasa dia mandray vola isam-bolana fa eto zany ianareo mihitsy no responsable ny mampandeha sy tsy mampandeha an'io asanareo io fa tsisy hoe gérant tsisy hoe ina fa nareo sady gérant no mpiasa no comptable no tsy haiko so fa ataonareo daholo ny rehetrarehetra dia fahatelo si vous ne travaillez pas vous toucherez pas d'argent rehefa tsy miasa nareo dia tsy mandray vola raha miasa amin'ny entreprise eto amintsika zao dia rehefa ohatra marary dia mitondra pièce justificative hoe repos 2 jours 3 jours dia mandray karama ihany tsika ny farany volana raisina foana ny karama fenao rehefa miasa tena irery ohatrany hoe ianao zany le manao an'ilay izy dia rehefa tsy miasa ianao dia tsy mandray vola rehefa marary mandritry ny herinandro kamokamo tsy asa ianao dia tsy mandray vola zany ianao mandritry ny herinandro fa zay andro iasanao ihany no andraisanao vola azonareo ve ilay izy
ilaina be ny malala zany mba tsy isiny hoe miasa en ligne amin'ilay be foana fa misy inconvénient ambadika mazava zay manaraka inona ny avantage indray inona indray inona ny tombontsoa azontsika raha ohatra ka miasa en ligne izany voalohany flexibilité zany hoe flexible be ianareo quand vous voulez et où vous voulez n'aiza misy ianareo tsy voatery afaka hoe sady mandeha vacances nareo ny miasa afaka hoe ny amoron-dranomasina nareo ny miasa afaka hoe za zao ohatra mitazona standenay etsy ambony etsy dia eo amin'ny stande ihany miasa rehefa tsy misy olona eo ohatra zany hoe afaka miasa n'aiza zany afaka sady manao adidy afaka sady mikarakara ny ao an-trano ny miasa dia afaka koa hoe andeha viteko vao maraina be ny asa dia le reste de la journée zara nga mba andehandeha mba hanao shopping na mba andeha hijery cinéma tsy haiko izay ataoko fa flexible zany tsika fatadio foana le niteneniko tamin'ny voaloha teo rehefa tsy miasa dia tsy mandray vola voilà faharoa paiement en devise zany hoe vola raisinareo intéressant coco noho ny salaire anareo eto Madagasikara salaire eto Madagasikara ozy izy mety entre 800 000 ariary et 1 million d'ariary anoana amin'ny base raha eto amintsika or nefa rehefa miasa amina entreprise any ivelany nareo dia paye en devise na en dollar na en euro dia izy zao hoe à partir de 5 euros par heure ny karamana olona miasa en ligne 5 euros par heure tena tarifa de base be zany zany hoe tarifana débutant be zany le débutant mbola tsy mahay ninina amin'ireny mihitsiny 5 euros par heure ny karamany dia plus nareo nefany manana expérience et plus miakatra 10 euros 15 euros 20 euros misy efa 35 euros par heure ny karamany olona eto amintsika manana expérience dia raha ty 5 euros par heure ty zao karaha miasa temps plein nareo dia calcul tsotsotry ty hoe 800 euros isam-bolana zany zany hoe 4 millions d'ariary isam-bolana eo no raisinareo raha miasa ao an-trano nareo nefa io le hoe tarif de base zany hoe kely be io zany raha par rapport amin'ny efa olona manana expérience voilà. Avantage tombe-sous, vous pouvez jongler entre plusieurs clients. Ça veut dire que ramiasa amin'ny entreprise eto dia manana contrat misy rehefa miasa ato aminay dia tsy mahazo miasa aty amin'ny concurrent dia tsy mahazo miasa ary fa ianareo zany eto rehefa miasa ao an-trano dia sady afaka miasa ho an-drakoto ny afaka miasa ho an-gabe dia afaka mijongona entre olona maromaro izay ihany koa zany dia anisany avantage ngezabe ao anatin'ny ty asa ty dia ty moa zany misy karazana kely preuve de paiement asehoko anareo mba ahafantaranareo hoe marina zany tenen'ny ramatoa kely zany ty misy client anay anankiroa efa miara-miasa aminay efa ela izy reto fa reto fotsiny no captureko tao ito zany tsy libertoa ny miara-miasa aminy libertoa centre de formation mampianatra ny olona eto Madagasikara hisehatra ao anatin'izany asa en ligne zany fa ty entreprise le anankiray indray mampiasa assistant virtuel zay ao anatiny dia teto misy Andry Lucary amin'ny sisindry zao nanome projet anay izy dia nanontaniko izy eo amin'ny voaloha io hoe ohatrinona ho any budget anao dia ozy izy hoe 500 à 600 euros eo ozy izy ny budget dia nediko vatro izy hoe ataovy 800 euros dia ozy izy hoe ok pour 800 euros ozy izy fa ampiarahana amin'ny week-end zany ny tiako asehonareo eto fotsiny dia zao hoe 800 euros c'est faisable tsy hoe ono fa faisable tsara fa natonga ny miaraka amin'ny week-end kely be ny flux an'ilay asa eo amin'ny 3 heures isan'andro ihany no tena lany dia donc zany natonga ny anaraiky an'ilay 800 euros satria mbola afaka mijongle la zavatra hafa dia afaka mifamely le vola asinareo dia ty justement ty faharoa ty ilay client anankiray ampijonglenay miaraka amin'io zao anagent anankiray raha 600 euros karamany gile taloha ny anakaramany anay dia nangataka izay hoe mba plus 300 euros satria niakatra le flux an'ilay asa taloha eo amin'ny 10 mail par jour ihany ovalinay ho an'ny gile dia efa niakatra 15-20 izy amin'izao dia niteny tamiko le agent hoe tokony ampiakatra ataovy 900 euros zany dia tonga izy dia iomanaiky io hoe ok ozy izy fa alefako manomboka amin'ny facture manaraka tiako tenena aminareo zany ny client koa azonareo négocieny tsy ohatra ny any amin'ny entreprise io hoe mitombo be ny asanareo dia le karamanareo eo ny karamanareo na heure supplémentaire kely fotsiny amenanareo fa
afaka amin'ny négoce mihitsy nareo hoe raha le compte rahantsika tamin'ny voaloha dia izao fa nohon'izay na dia mba mangataka augmentation ohatran'izao zay. Donc zany zay zao nefa 900 euros. Donc ireo nefany ankizy iray no manao andreo asa anankiroa ireo. Ce qui veut dire 900 plus 800 euros ampidiriny ankizy anankiray efa mampiditra izy 1700 euros zany. Dia maika fa raha ianareo direct le izy mbola afaka sacrenareo ihany io mbola apiditra client hafa raha arakareo le izy. Azonareo? Ahoana no atao hidirana amin'izay domaine izay? Voalohany nous allons travailler sur votre présence en ligne et ferons des bains de langue. Ianareo tsisy ahalala mihitsiny hoe misy anareo eto Madagasikara afaka manao asa an'izany hoe métier du web sy assistance virtuelle raha tsy manana présence en ligne matanjaka. Ny présence en ligne matanjaka resako hoe dia hoe malaza be amin'ny TikTok na malaza be amin'ny Facebook fa mila malaza amin'ny olona any ivelany. Tokony olona any ivelany mahafantatra anareo satria olona any ivelany ilay ho vizenareo. Azonareo?